Ny katsaka dia anisan'ny hoe aliment de tout âge, sakafon'ny taona rehetrarehetra ny olombelona. Tombony anankiray a, mahasolo ny vary izy, mahasolo ny mofo, mahasolo ny zavatra vita amin'ny lafarinina vita amin'ny varim-bazaha, mahasolo ihany koa ny ataontsika hoe tavolo, samy mitovy apport calorique zany dia tsy mifanalavitra. Ny tombony manokana ho an'ny katsaka dia ho an'ny olona manao allergique-na gluten. Ireny olona ireny zany a dia ny katsaka no sakafo tsara ho azy ny vary sy ny sisa rehetra. Ankoatran'izay a dia anisan'ny zava-dehibe ny otrikaina hoentina, indrindra ny vitamine B, satria raha mihoatra amin'ny légumes sy ny voankazo zany ny katsaka dia avy telo eny ny vitamine B hoentina. Manadio zany ny katsaka. Ho an'ny olona misy ny goty dia ny katsaka anisan'ny manampy azy ihany koa miaro amin'izay. Raha vao miresaka hoe diabeta dia ny zavatra manahirana ny olona voalohany indrindra dia ny resaka sakafo. Misy sakafo atonona ny siramamy hoentiny. Iny ny teny ilain'ny diabetika, ny farine de maïs ny katsaka. Ty zao dia nisan'ny tena hoe sakafo mety amin'ireo zaza diabetika. Ny zaza moa ndresany fa mety indrindra koa ny olon-dehibe diabetika zany satria ao anatin'le atonona ny siramamy hoentiny nefany mitondra hery zany hoe manome énergie kokoa, mitondra koa zany izy manome ohatrany hoe apport any amin'ny abean'le izy zany tsy mitovy atavezana be loatra, tsy mitondra menaka be loatra dia tsara mihitsy zany ny kopa-katsaka ohatr'itony ho an'ny diabetika zany.